Nitondra fanazavana mikasika ny toerany Ankola Firavalmanana manoloana ny fanambarana izay nataony firenena mikambana kosa Andriamatoa Henri Roger izy mofo dia anisan'ny olona akaiky ny filoha teo aloha marika Ravalmanana. Tsy tokony iankina loatra amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena malagasy amin'ny fanapa-kevitra izay raisiny hoy nambarany avy amin'ny Ankola Firavalmanana raha nanontaniana ny heviny momba fanambarana navoaka amin'ny firenena mikambana farany teo. Marina dia marina tokoa fa nanao ny ezaka natao communauté internationale nandritran'izay efa taona tao anatin'izay izay nefa misy zavatra izay heverinay fa mbola tsy tena matotra satria tamin'ny voalohany nefa nisy sahady ny disadisa satria ny fanapa-kevitra raisiny zareo tamin'ny 2009 sy ny nanaraka dia tsy manana ferme teo ohatran'ny zavatra mitranga amin'ny naninona tamin'izany fotoan'izany tsy nampiso ny communauté internationale afaentitra izy tamin'ny fanampanjakana nisy teto Madagasikara. Nisy tamin'izany fotoan'izany ny sazy nomena olona 7 naninona tsy entitra izy tamin'izany fotoan'izany fa misy firenena mandray andrinindriny any amin'ny tanana. Io ny fahitanay fa hoe misy lesoka eo amin'ny zavatra ataony firenena izay mandray fanapa-kevitra toy ny SADC, l'Union africaine, l'Union européenne amin'izao fotoana. Io moa dia nitranga voaingana mihitsy ohatran'ny pression mafy be io satria ny fahazahoan'ny olona azy mivahoaka malagasy no fahitako azy ary amin'ny ankapobeny dia tahotra ny fandraisana ndraiky tsy malagasy eo amin'izay olona ilatsaka satria avy aloha ilatsaka raha ny fijery sy ny fahinoko ny zava-misy eto Madagasikara avy aloha samy ilatsaka dia avy aloha tsara mivahoaka fa tsy ny communauté internationale no ametraka mandrakarivo hoe zao no tsy maintsy arahanareo na iteny tsy maintsy arahanareo. Raha tsy ahiviny tao anaty fanambarana 20 May lasa teo dia nanamafy ny tsy tokony hirotsahany candidat telo dia Didier Ratsiraka, Andry Rajoelina ary Lalao Ravalomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny sekretera jenerala ny firenena mikambana Andriamatoa Ban Ki-moon. Nambarany tao anatin'izany fa midika fanitsahana ny FDP hivitoran'ny soro-dalana amin'ny firotsahan'izy ireo ary laza fa tsy hanoana amin'ny fifidianana izy ireo raha tsy voahaja ny soro-dalana.